Zava-malala ampifaliana no hiara-banantsika indray amin'izao fotoana manokana irahantsika mifampitrotro am-bavaka amin'ity hoe vavaka manokana ity. Androany dia misy ireo izay mangataka ny tsinjovan'Andriamanitra ny fiainany satria niala avy tamin'ireo toerana nisy azy izy ho amin'ny toerana hafa. Ary misy ihany koa ireo izay maniry ihany koa tompo no hatanteraka ny fiainany ho avy. Androany dia hivavaka ho azy ireny isika. Koa mety eza hiaraka amin'izao fiaraham-bavaka izao. Hivavaka isika tompo. Raha io misaotra satria nomenao tombotsoa izahay. Indrindra ny tenako manono izao tonom-bavaka izao androany. Ho an'ireo rehetra manana hetaheta sy ireo rehetra izay efa nanatanteraka dingana manokana niala teo amin'ireo toerana mahazatra ho amin'ny toerana hafa. Andriamanitra aoko ho tanteraka amin'izy ireny ilay teny nataonao tamin'ny Abrahama hoe ho tonga fitahiana ho an'ny olona rehetra ny izy ireny. Aoka ianao nitsinjo azy ireny amin'izany toerana izany ka hitahy azy ianao tahaka ny tahiana ho an'i Abrahama ary hanome azy ireny isan'andro izay rehetra ilainy mba hahafahan'izy ireo mivelona sy miaina ao anatin'ny fiadanana. Andriamanitra, ny fikasan'izy ireo ny hoaviny sy ny momba ny fiainany dia ampio izy ireo ahafantatra ny lalan'ny sitraponao. Ary izay rehetra kasiany tanany dia aoka ho ambinina satria ianao no manampina azy. Mirinay Andriamanitra tsy ho an'ireny olona ireny ihany na ireny atokony olona ireny ihany fa ho an'ny olombelona rehetra ny fitahianao. Ka aoka Andriamanitra, izay rehetra mitady ny tavanao dia ahitanao satria ianao no efa niteny fa raha hitady anao izahay dia hamaly anay ianao. Koa tiatanao aminay ny teny fikasanao. Izany vavaka izany dia sahinay tononona noho ny amin'ny anaran'ilay efa maty ny solo anay. Amen.